kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe mihazakazaka. Toa vao omaly ny nandady dia androany efa nitsangana sahady, ka raha mpitso zany efa tsy ho tenenina fa mila omanina avy hatrany ilay tehina. Mandeha ary tsy mihempotra ny fotoana, ny lasa moa dia efa lasa, eny fa ny hoavy aza efa ho foana. Misy zavatra heverina natao omaly, kanjo efa amantaona. Izany no marika sy manambara fa miroso ny ora. Vao haingana ny nanaovako tapa-bolo ny tovolahy, nefa ankehitriny sahady toa efa lasa rangahy. Ka aza mba variana isika fa mandeha ny andro. Indraindray aza ny andro heverinao maraina ka efa tolak'andro. Izany ka tena mihazakazaka. Andro aman'alina fa tsy mba miala sasatra. Ka ireo zava-piseho omaly dia mazava ho azy fa hafa koa ny androany. Tsy ankiato ary tsy mba misangy, fa dia tena mandeha hatrany. Ary izay lasa dia efa mampamangy. Ny hanenjika ny hoavy aza nokendreny eto ambonin'ny tany. Ny avitanan'iray taona indraindray, toa mila tsy ho azo onona ny nandalovana ao anatin'izay, satria nisan'ny malaky ka rehefa vita vao tsikaritra ny firosoan'ilay taona izay nahalaky tapitra. Koa aza variana ry havako malala, fa mandeha tsy azo tsetsemana izy ity isaky ny matory indray alina. Tsara fanasiana ny alina mba hitondrana fisainana, ka ampiarina ny tokony atao eo anivon'ny fiainana. Aiza ve ka omaly mbola mpitovo, vetivety teo efa manambady. Anao mbola nieritreritra azy hoe zatovo, ka izy efa ramo se sahady. Izany daholo ny vokatra ny fihazakazan'ny fotoana. Koa tandremo koa nefa lahy, sao hanaonao foana. Fa ny zavatra rehetra nisany miankina amin'ny anjara sy ny lahatra, nefa anjarantsika ihany no miezaka sy maniry ny tia natao sy mikasa. Trano matanjaka be hatr'izay toa nirodana androany, noho ny fihazakazan'ilay ora ka mampanentona ny fanahy ihany. Izany daholo ny zava-misy, sy tsy misy azo atao nefa aza kivikivy. Fa raha tsara fiomanana fotsiny tsy mba ho tapoiny loza, satria arakaraka ny mampandeha azy izay no anarahana ny onjany fa tsy mila miovaova. Toy ny hoe ny malaza taloha tsy mitovy amin'ny ankehitriny, ka iny mbola ho avy iny sy ireo tsy fantatra dia efa mazava ho azy, ary izany no mahakasika an'iny. Zanaka no filazanao teo aloha, zao anefa ty efa babanjanaka tokoa. Vetivety ka tsy ho ampoizina ny fisian'ilay zafy. Efa tsy vita ny babanjanaka etsony izy, fa efa lasa dadabe sahady. Izany no anatin'ny fotoana mihazakazaka izay tena mafy. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.